dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao vavatsika. Jehovah-Andriamanitra iray, tsapanay tokoa ny lehiben'ny fahasoavana sy ny famindrampona aminay, satria na dia mandalo ady aretina fizahany toetra fahoriana azy izahay, eo mandrakariva ianao ary tsy mitsahatra ny mampahery amin'ny alalan'ny teninao, maniraka mandrakariva ny fanahinao masina mba hisokafan'ny masom-panahinay. Dia izany fanahy masina izany tompo mampahery anay sy hitadalana ao amin'ny famarinana mandrakariva mba hitanay fifaliana amin'ny fiarahana aminao. Dia mitenena indray Jehovah ny anaranao Jesosy, amen. Valomerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Resaka ny asan'ny fanahy isika, ary tamin'ny farany moa no saritana ny saintsika mba hamantatra ny fanahy izay mampianatra sy ny fanahy mitoetra ao anatintsika, satria mamerina mandrakariva ny zavatra voalaza tamin'ny farany, indrindra ny fotom-pampianarana izay milaza fa ny olona miaraka amin'i Jesosy, manaradia an'i Jesosy, manompo an'Andriamanitra, tsy tokony harary, tsy tokony handalo fahoriana. Somary mafimafy ny teny fampahirezana nomena antsika, ary izay indrindra no hisaritana ny saintsika mba hamantatra ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, satria anisan'ny fotom-pampianarana fitaka, ary izay zavatra nijanona antsika tamin'ny farany dia fanahin'ny demonia mihitsy no mampianatra an'izany. Manao moa tsika manoloana ny tenin'ny apôstôly izay milaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra, satria izay ange ny antony hivavahana na ny loratena ho an'i Jesosy Kristy manomana ilay fiainana mandrakizay izay tsy maintsy hivatanantsika, satria tsy maharitra ny fiainana ety amin'ity zao tontolo izao ity fa mandalo. Misy vanim-potoana tsy maintsy hiditra ny fahafatesantsika, dia ho tanteraka ilay nambaran'i Jesosy tamin'ny alalan'ny Jaona ny bokin'ny Apokalipsy 4:20 hoe sambatra ny maty, eny dia izay maty eo amin'ny tombo, tsahatra amin'izay ny sasarany izy ozy fa ny asany kosa manaraka azy amin'ny androm-pahavelomantsika, no fa tsika mamaritra ny izay fiainana mandrakizay izay. Tsy sitraky Satana mihitsy no hidirantsika ao amin'izany fiainana mandrakizay izany, ary izay no mahatonga azy mandefa ny fotom-pampianarana tsy izy rehetrarehetra mba ho takona eo mason'ny olona, milalina mizotra amin'ny fiainana mandrakizay mampanantena zavatra bokady. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia milamindamina, tsisy olana, tsisy fizahany toetra, tsy misy fahoriana, fitaka be vavy izany. Jereo angery Jobe izy amintsika milaza fa tena nanam-pinoana tahaka ny Joba, kanefa ny zavatra mitranga Jehovah mihitsy no miteny hoe tsy misy tahaka ny Joba eny ambonin'ny tany, olona mandeha mahitsy matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy, kanefa niditra ny sehatra ny devoly, ary nahazo permission avy amin'Andriamanitra namely an'i Joba izay tena natoky ny zavatra mitranga, nefa dia izao tsy mivadika tamin'Andriamanitra izy, na dia maty arany zanany, rava ny fananany, potika ny arenany, bokatra ny tampilokatra ny ampaladia, mpanontron'Andriamanitra izany. Ary ny farany tsy ho alavaina raha tsy hijery an'i Jesosy, jereo ny fiainany, dia ity amin'ity izao tontolo izao ity fa tahaka ny fahafatesan'ny olomeloka dia eo amin'ny hazo fijaliana, raha ny fahaterahany fotsiny tany hatramin'omby any hatramin-biby, kanefa araka ny tenin'Andriamanitra Manjona voalohany 2:25 izay milaza fa mitoetra ao aminy tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany koa. Eo no hamaritantsika hoe manaradia an'i Jesosy ve isika, satria ny lalana ny zoran'i Jesosy no tokony hizorantsika, mijaly Jesosy mijaly tsika,
nenjehan Jesosy enjehantsika, naratsiny Jesosy aratsinotsika, kapohany Jesosy kapohantsika, maty eo amin'ny hazo fijaliany Jesosy tsy maintsy maty eo koa tsika, mitsangany Jesosy mitsanganytsika. Ary zay no tokony ampieritreritra atsika hoe mba hadinio ihany reo olona ny fanahy ao anatintsika sy ny fanahy zay mampiteny ny olona amin'izany fotoam-pianarana zany, de io mitsarovantsika hoe tena miafina ambadika izay ange ny fitaka nataon'ny mianarana na ny devoly tamin'ny Adama sy Eva tany amin'ny Genesisy. Rehefa niforonina ny zanak'olombelona de nisy lalàna napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny fahatanterahana izy ireo tsy mbola nanota, tsy nisy fahorinana andalovana, fa nisy kosa ny lalàna napetrak'Andriamanitra ary tany ihany no nisy ny teny fikasana avy amin'ilay Andriamanitra fana tamin'ny Adama sy Eva ny ady-am-pinaritra ary tsy nanomana ny zanak'olombelona. Andalo fahoriana zany Andriamanitra tamin'izy namorona fa mba hiaina hiadana, fa saingy nisy ny lalàna napetrak'Andriamanitra tamin'ny alalany voankazo zay nampaniriana teo voan'ny Sahetena. Misy ny hazonaina hazo rono teo, ny hazonaina raha hohanina de mahavelona mandrakizay, tsy nandraran'izany Andriamanitra. Ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy raha hohanina ny voany mahafaty, fa ny baiky napetrak'Andriamanitra de napetra ny onona teo amin'ny Sahetena hiasa sy hitandrina azy, zany hoe hikajy tsy ho simba ny fiadanana sy ny fahasambarana nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva, de nametraka lalàn'Andriamanitra. Azona hohanina avokoa ny azo rehetra eo amin'izany, fa ny voan'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy tsy azona hohanina, fa amin'izay andro hinanana ho azy de ho faty tokoa hoe dikan'izay hiditra amin'ny fahoriana. Ary raha nankatoy izany i Adama sy Eva de tsy mandalo fahoriana satria tsy nanota, fa saingy niditra tseritra amin'izay ny menarana namitaka. Ary zay le sitaka amin'izao vanim-potoana zao nyresaka tamin'ny Eva, ay nambarin'Andriamanitra fa tsy azonareo hinanana ny voan'ny hazo eto am'sa de ny ala tamin'izany teny zany Eva ozy azona hinanana avokoa ny voan'ny hazo ozy, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny sany tsy azo hinanana. Teo fotsiny zany de efa voafitaka Eva. Jehovah tsy miteny hoe ny voan'ny hazo eo voan'ny sany tsy azo hinanana, azo rono teo. Zay fotsiny nefa ny teny devoly andresy lahatra ny Eva mba hiaina ao anatin'ny fitaka, mba tongazy tena tsy ahita ny vokatsoa ny finanana voan'le hazonaina. Diso ny nandraisany azy, ny heveriny fa ny voan'le hazo eo voan'ny sany tsy azo hinanana, kanefa ny afatry Jehovah de nilaza voan'ny hazo fa lalàna ny tsara sy ny ratsy zay teoko voan'ny sa ny tsy azo hinanana, ny hazonaina tsy nandraran'izany Andriamanitra. De ny teniny devoly nifanohatra tamin'le havatr'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ozy fa tsy ho faty tsy akory ianareo raha mihinana ny voan'le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa ahiratra amin'azonareo ary ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Jehovah ny teny, raha mihinana an'io nareo ho faty tokoa. Satana ny teny, raha mihinana an'io nareo tsy ho faty. Izay ny foto-kevitra ho entin'ireo olona mamitaka hoe tena raha miaraka amin'Andriamanitra tsy mandalo fahoriana, tsy misy ady, miadana, vola mikarena, mikararana, mampiorina ny olona fotsiny amin'ny zavatra ho leviny ety amin'ity zao tontolo zao ety. Ary zay no nahatonga ny resaka hoe tsy taka ny mpanompon'Andriamanitra zay menatra raha mandalo aretina na adina fahoriana de tsy sahy hijoro vavolombelona amin'izany, afeniny zany. Fa tahaka za tsy milaza hoe tena tanteraka ny fanarahana ny tompo, fa tsy menatra ny amin'ny fahoriana manjady amiko satria nandalovan'i Kristy zany. Fa ny fahoriana zay andalovako kosa vao maika mampiorina isikirako bebe koa amin'Andriamanitra mba tsy anantenako ny zavatra ho leviny ety amin'ity zao tontolo zao ety.
fa hibanjina kokoa zany le fiainana mandrakizay satria no fa mandranka eo leviny tsy maharitra ny fiainana ety ary tombonandro pahavelomana de anomanako ny fiainana mandrakizay zay tsy maintsy hidirako mba tsy hanenina ary eo indrindra ny mahatonga ny afatra nampitaina tamintsika hoe anisan'ny toe-panahy tokony anana ny kristianina de ny fizahana toetra ny fanahy zay andraisantsika ny fampianarana na izahantsika toetra ny fanahy ao anatitsika ary baiko napetraky jaona zany eny jaona voalohany toko faefatra jaona voalohany toko faefatra zay mbola tsindrina amitsika de ny andininy fa jaona voalohany toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny fisiny ny fanahanakaroa raha tsy mitandrina tsy mamantatra de tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny fitaka satria araky ny fampianarana zay nomenatsika de ny fanahy tsy izy de andainga anohatra zay voalazan'Andriamanitra tsy ho faty tsy akorinareo no miafinao anatin'izany anke tsy andalo fahoriana ianao tsy marary ianao miadana ianao kanefa Jehova ny teny raha mihinany von'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy ho faty andalo fahoriana izy moa zanak'olombelona tsy mihinana ny ovon'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy io zay tsy verenantsika eo velarina zay mahatonga ny fahoriana mifetena tsotafalatsaka manoloana ny fakapanahy ataony devoly zay ny tena fahoriana manjo kristianina jaona voalohany toko faefatra de ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ro malala ozy aza mino ny fanahy rehetra na fa izao toetra ny fanahy ozy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany am'izao tontolo zao no afantarinareo ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra ary zany ny fanahin'ny antikristy zay farenareo fa ho avy sady efa eo am'izao tontolo zao sady izy raha io tenin'Jaona io de mamaritra mazava tsara fisiny ny fanahy anakiroa zay miasa eo anivon'ny olona zay ambarany hoe ny fanahin'Andriamanitra ny anakiray ary ny anakiray fanahin'ny antikristy ary io fanahin'ny antikristy io de fanahin'ny demonia fanahin'ny famaizinana fanahin'ny fitaka ny baiko omena nefa de zao izao toetra ny fanahy zay miasa nisy vanimpotoana ny resahantsika an'izany matetika ny olona de le famantarana no entina mamaritra n'le fanahy zay miasa ao anatiny ary zay le fahantsoa-kevitra tonga de le famantarana fiteny amin'ny teny tsy fantatra manasitrana manao fahagagana mandroaka fanahy ratsy zany rehetrarehetra zany no isaritana ny sain'ny olona ho entina hamaritana ny fanahy ao anaty diso-hevitra raha ny famantarana no entina mamaritra ny fanahy satria ny fanahin'ny antikristy koa izy mahavita famantarana be dehibe ka raha ny famantarana no eteherana de voafitaka fa inona ny tokony ho jerevana le maizy ny fanahy mihitsy fantatritsika ve ary avaizy izy io sao de fanahy ny antikristy na fanahy famaizina na fanahy ny fitaka fanahy mena rana le nametaka ny eva le nylaza hoe tsy ho faty tsy akorinareo sa le fanahy avy amin'Andriamanitra kanefa ny toe-panahy tokony ananana mila mizaha toetra tsara inona moa no nahatonga antsika nyresaka an'izay io fanahy io ange le fanahy famarinany de io le fanahy nampanantenany Jesosy ny mpianatra milohan'ny afatesany ary fa nitsangana tamin'ny maty izy mbola nampanantena fa aniraka ny fanahy io zany hoe fanahy irahan' Jesosy any amin'ny olona tsy nankatahany izy ireo satria ireo de mbola nikatona ny sainy mbola tsy fantany tena marina de nampanantenany Jesosy hoe irahako io fanahy io de
ary amin'ny Jaona 2:20 dia zao ny ilazany azy, miezaka tsika mamantatra zao ny ilazany azy. Jaona 2:20 dia ny 7:7 milohany afatesan'i Jesosy no nitenenany an'izy ity, fa zao milaza ny marina aminareo sy mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ray ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrina an'izao tontolo izao dia efa voatsara. Ty andrina an'izao tontolo izao ty dia io le devoly izay maniraka ny fanahy fahamaizina, voaheloka tanteraka. Fa rehefa tonga ny fanahy, ireo zavatra anankitelo ireo no tokony izahan'ny olona rehetra ny fanahy, fa tsy le famantarana hoe mampiteny amin'ny teny tsy fantatra, tsy diso zany, fa miorina amin'izay fotsiny ny olona tsy mamantatra fanahy mitoetra ao anatiny, fa ny fanahy fahamaizina koa mampiteny amin'ny teny tsy fantatra, ary indraindray miteniteny foana mihitsy ao anatin'izay fiteny amin'ny teny tsy fantatra zay, tsy indrina mafy mihitsy. Raha vao tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy manana fanan'Andriamanitra nga zay fotsiny, fa meza-pahasoavana raisina avy amin'Andriamanitra. Fa indraindray raha vao tsy mamantatra koa le teny tsy fantatra dia fa ny devoly no miasa ao anatin'ny olona. Ka eto Jesosy nampanantena aniraka ny mpananatra, fa ny zavatra mitranga dia ireo ihany rehefa tonga izy dia zavatra telo no ataony mampafantatra an'izao tontolo izao, ny fahotana. Ary raha vao miresaka n'ity zao tontolo izao ty izy, tsy hoe mijaintilisa fa na ny kristianina manara-dian'i Jesosy ary raha vao mandray ny fanahy dia tonga dia ny fahotana no hitany. Dia avy eo mahafantatra ny marina izy, ary tsy vitan'izay fotsiny dia ny fitsarana resy lahatra tanteraka, fa io fanahy io mitondra hery entiny mandresy ny fanahy ny famaizinana araka ny tenin'i Jesosy ny andrina an'izao tontolo izao dia efa voatsara. Jaona 4:20 mbola niteny ihany Jesosy, nampiona ny fony mpianatra eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Raha tia ianareo izy dia hitandrina ny didika. Manara-dian'i Jesosy tsika noho izany zany dia tsy maintsy aseho amin'ny fitandrimana ny didiny ny teniny, ary misy antony io mentsika mamantatra ny fanahy. Ary zao izy angataka amin'ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy mbola tonga izy taminy eo, tsy mbola tsapan'ny mpianatra, fa ho fampiononana dia laza Jesosy aniraka ny fanahy fahamarinana ao izy. Fa zao tontolo izao tsy mahay mandray azy, ao miresaka n'izao tontolo izao ianao dia le olona miorina ny famantarana, ny nofo tsy hafantatra azy satria tsy fantany io fanahy fahamarinana io. Fa rehefa tonga io dia hitoetra mandrakizay, tsy hiala. Ary ery amin'ny 5:20 mbola nitsindrian'i Jesosy ihany zany teny zany, ozy dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ndray amin'ny anarako, izy mampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Zany rehetrarehetra zany no mitoka nomeny Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra, tsy mbola tonga taminy eo, izy no aniraka. Oviana izy io tonga tamin'ny andro Pentecoste izay natomboka tsika hoe nanino tsika nyresaka ny fanahy masina, nandalo tamin'ny Pentecoste angehtsika. Ary io Pentecoste io no nirotsahan'ny fanahy masina voalohany tamin'ny mpianatra tany amin'ny asan'ny apôstôly 2 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ary no tonga ny andro Pentecoste dia teo fitoerana ray izy rehetra, ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo nanenty aletran'ny angonany, ary nisy lehilahy maro nitarehana afo taminy niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary samy feon'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy.
zay no natonga antsika nyresaka ny fanahy masina kanefa le andro pentekosta efa lasa ange tamin'ny volana May tamin'ity taona ty kanefa raha le andro pentekosta ny lasa de araky ny tenin'i Jesosy ny fanahy mitoetra mandrak'izay, tsy hoe lasa le andro de tsy ho tsarovana intsony ny fanahy masina fa mitoetra mandrak'izay, ary zay indrindra no mahatonga antsika mamantatra le fanahy miasa ao anaty araka ny baiky nomen'Jaona hoe izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy, ary fantatritsika ny entina teto ny fanazavana fa ny pentekosta de 5 andro aorianan'ny Paska, ary zay no ahafantarana le fanahy fa marinana le Paska tena izy tamin'ny 14 volana Nisana manisa 5 andro avy eo sika, de zay ny pentekosta, de zay no mirotsaka ny fanahy famarinana. Misy nefa Paska hafa zay tsy 14 volana Nisana fa Paska arak'izay eritreretin'ny olona amin'ny andro zay voatendron'ny olona, tsy Paska araka ny soratra masina. Eo amin'io nefa manisa 5 andro le olona de tonga indray le pentekosta, de tsy Paska mifanindry am'le pentekosta taoriana 14 volana Nisana de azo antoka fa tsy le fanahy ny fahamarinana. Zay no mahatonga antsika mamantatra ny resaka n'ireny rehetrarehetra ireny, tsy mamorona tsika efa ny soratra masina ny resahana, de zay no ahafantarantsika ny fanahy ny fahamarinana, ary de manadiady tsika ny fanahy ny fahamarinana io mba tsy adeso hevitra atsika, satria fanahy zay nirahany Jesosy io de tonga tamin'ny andro pentekosta io, kanefa vao miresaka pentekosta ianao de tsy maintsy isana hatrany amin'ny 14 volana Nisana Paska, de vao miresaka Paska ianao de le Paska voalaza ny soratra masina, de zay vao mazava amintsika le ambaran'Jaona hoe izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy. Zao nahafantarantsika ny fanahy avy amin'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra ozy fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'nosy Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany ny fanahin'ny Antikristy zay farenareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo zao sady izy. Mety eritreritritsika hoe inona daholo zany, raha tsy mandinika ny soratra masintsika de voafitaka, ary ny tanjona ankendren'Andriamanitra tsy hiainantsika ao anatin'ny fitaka fa mba hizorantsika ny marina, mba le fanahy tena izy no mitoetra ao anatintsika, ka matoky sy mihina fa Andriamanitra nokatra hatramin'masom-panahintsika mba ahafantarantsika ny marina, vavaksika. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny teninao zay mampahafantatra anay ny marina, araka ny tenin' Jesosy hoe raha tonga ny fanahy fahamarinana de izy mampahafantatra anareo ny marina rehetra, ampatsiaro anareo zay rehetra nolazaiko taminareo, de matoky sy mihina io zay fa nokatra ny saina mampanahy anay ianao, anome fifaliana ho anay mba hahafantaranay ny lalana azonay ny fiainana mandrak'izay. De misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, manana fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.